ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany, fa ny fahasoavana sy ny fiadahana ary ny fandresena ho amintsika rehetra hatrany hatrany. Hoentina amintsika indray ny toy ny fampianarana tsy misy kilema, ary amin'ity anio tia dia reo soratra masina manamarina fa Jesosy Kristy ihany no raya no entina aminao. Saolina voalohany toko 5 ny andiny ny 20. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavain-tsaina, mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanana. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Vakina avy hatrany ihany koa izay voasoratra amin'ny Efesianina toko 4 ny andiny 1. Iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Ny soratra masina izay mivakiana dia nilaza fa Jesosy Kristy Andriamanitra marina. Iray nefa Andriamanitra dia rain'izy rehetra. Noho izany Jesosy Kristy dia tsy vitany hoe Andriamanitra marina, fa Jesosy Kristy ihany koa no ray. Izay anampinanao dia ny teny izay manahirana ny akamaroan'ny olona hatramin'izay ka hatramin'izao mikasika an' Jesosy Kristy. Zanaka ihany ve izy sa ray? Sa amin'ny fotoana manahoana no miteny sy miasa amin'ny mahazanaka azy izy, ary amin'ny fotoana manahoana no miteny sy miasa amin'ny maharay azy izy? Donge vakina izay voasoratra ao amin'ny Mateo toko 1 ny andiny ny 20 ka hatramin'ny 120. Ary ny nahaterahan' Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoezaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahanala-baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy, tamin'ny nofo ka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hapakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Izay tena ho marihana dia hoe ny nahaterahan' Jesosy Kristy dia teo ny fisian'i Maria Virjiny. Ary ilay anjely izay niseho tamin'i Maria dia nanamafy hoe ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. I Maria dia hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Jesosy. Rehefa nateraka zany Jesosy Kristy dia tsy natsona itsono hoe Jesosy Kristy, fa najanona le anarana hoe Kristy, fa le Jesosy ihany no sisa. Ka le anarana hoe Jesosy zany dia anarana maha olona azy, ary anarana amaha zanaka azy. Mateo toko 1 andiny ny 20. Ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zany dia mbola mafisina hoe ny anarana hoe Jesosy dia mampiseho fa zanak'olona izy, na hoe olona. Mampiseho fa nofo izy, ary satria nofo izy, satria olona izy, dia zay no antony antsoina azy hoe zanaka. Ary zay zanaka zay dia le natiora maha olona azy. Ary zany no nitranga rehefa izy nofatsehana teo amin'ny hazo fijaliana. Donc eo vakina aloha ny teny izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko 7, eo amin'ny andiny ny 9. Ary niasa tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: raiko, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny aina. Io no mahatonga ny olona hilaza hoe nahoana Jesosy no miatso hoe raiko. Dia arak'izany fanazavana omena zany hoe le anarana hoe Jesosy
dia anarana amin'ny maha olona sy ny mahazanaka. Ary amin'ny maha olona sy amin'ny mahazanaka dia ny antso izy ny ray. Satria mazava raha mbola eo ny maha olona azy zay manaprofo ny mahazanaka azy, dia mazava ny teny tsy maintsy nataony na mivavaka tsy maintsy nataony teo amin'ny hazo fijaliana hoe raika eo an-tananao no atolotry ny fanahy. Ny mahazanaka miteny amin'ny maharay, ny maha olona mivavaka amin'ny maharay azy ihany. Ao amin'ny Koretianina 4:5-7 dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Ny hoe Kristy kosa dia no azavaina eto hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy, ny maha Andriamanitra dia ao amin'ny Kristy. Ary raha vao tenenina zany hoe Kristy zany dia ao an-tsaina hoe ny mahazanak'Andriamanitra, ny maha Andriamanitra, ny maha fanahy na ny maharay azy. Zay le natiora maha Andriamanitra azy. Ary hitantsika ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:10 eo amin'ny 9:20, tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Mahana fahefana manolotra azy aho ary mahana fahefana haka azy indray, izany didy izany dia azoko tamin'ny raika. Amin'ny maharay azy, amin'ny maharay an'i Jesosy Kristy dia mazava ny teniny hoe tsy misy manaisotra ny aiko amiko. Mazava ny teny Jesosy Kristy fa mahana fahefana hanolotra ny aina izy ary mahana fahefana haka ny aina indray. Maro ny olona sahirana tahaka ny fariseo zay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:9, ny 12 sy ny 13. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izaho no fahazavana zao tontolo zao, zay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana aina. Ary hoy ny fariseo taminy, ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Raha tohizana ny famakian-teny amin'ny Jaona 4:9 ery amin'ny 9:20 sy ny 9:20, izaho no manambara ny tenako ary ny ray zay naniraka ahy dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy, aiza zay rainao? Jesosy namaly hoe samy tsy fantatrareo na izaho na ny raika. Raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raiko. Ary hoy ny fariseo, aiza zay rainao? Zao valiteniny Jesosy Kristy, samy tsy fantatrareo na izaho na ny raika. Ary valiteny faharoa, raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raiko koa. Mazava ny valiteny omeny Jesosy Kristy ny fariseo, raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raika. Fa na dia zany aza ny valiteny nomena ny fariseo, mbola tsy azo ny fariseo ihany fa Jesosy Kristy no ray. Dia mitohy izany eo amin'ny 9:20 sy ny 9:20, fa hoy izy taminy, ianareo avy ety ambany, izaho avy any ambony. Ianareo avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no ilazako taminareo fa ho faty ao fahotanareo ianareo. Fa raha tsy mino ianareo fa izaho no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Inona ny val teny nomeny Jesosy Kristy amin'ny fariseo? Izaho no izy. Fa inona moa le fanontaniana? Aza zay rainao? Valiny, izaho no izy. Aza zay rainao? Valiteny Jesosy Kristy nomeny voalohany dia hoe izaho avy any ambony. Izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, fa raha tsy mino ianareo fa izaho no izy, na hoe izaho no ray. Ny fanontaniana tompoko zay napetraky ny fariseo dia hoe
aiza zay rainao de mivaly teny mahitsy izaho no izy, zany hoe izaho no ray. Fa mbola mitohy ny resaka ny fanaovan'ny fariseo tamin'ny Jesosy Kristy. Eo amin'ny andiny ny 5 ka hatramin'ny 7. De hoy ireo taminy, iza moa ianao? Hoy Jesosy taminy, ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany, mana zavatra maro ilazana sy tsarana anareo aho, satria marina zay naneraka ahy, ary izay zavatra efa reko taminy nolazaiko tamin'izao tontolo izao. Tsy fatany fa ny ray no nolazainy taminy. Ka de hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona de ho fantatrareo fa izaho no izy, ary tsy manao na inona ho ahy aho, fa araky nampianarany raiko ahy no ilazako zany zavatra zany. Mbola nametraka fanontaniana fandrony ray ny fariseo hoe iza moa ianao? Valy teny Jesosy Kristy de zao, lay nolazaiko taminareo tamin'ny voalohany, izaho no izy, zany hoe izaho no ray. Mazava zany ny valy teny menany fariseo, fanontaniana roa napetraky ny fariseo de hoe aiza zay rainao? Fanontaniana faharoa de hoe iza moa ianao? Valy teny tsotra sady mazava, izaho no ray. Antonindray izy rehefa tsika ny zavatra nisy teo amin'ny Jiosy sy Jesosy Kristy. Zany ndray de hita ao amin'ny Jaona 10, eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 420. Ary de ho tohizatsika rehefa avy eo eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 70. Dia nitangoronany Jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalana ao anay raha ianao no Kristy, dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho, nefa tsy nino ianareo, ny asa zay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Toizana eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 70. Ny ondriko miaino ny feoko, ary zaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary zaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy isy androbaka azy amin'ny tanako. Ny raiko zay manome ahy de lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray, izaho sy ny ray dia iray ihany. Ny Jiosy nanontany an Jesosy Kristy hoe raha ianao ny Kristy de lazao aminay. Valy teny nomeny Jesosy Kristy de tsotra, ny asa zay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy, ny raiko zay nanome ahy de lehibe noho izy rehetra, tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Aty amin'ny faefatra izy vao namaly mazava tsara hoe izaho sy ny ray de iray ihany. Ary eo mahatonga Jesosy Kristy teny hoe zay nahita ahy de nahita ny ray. Manoloana ny mpianatra sy Jesosy Kristy ndray ny teny zay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:40, ny 2 ka hatramin'ny 7. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy zany de efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy ndray ka handray anareo any amiko, ka zay itoerako no itoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, tompoko tsy fantatray zay alehanao, ka ataonay ahoana fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatray ianareo de ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Eto de misy fanazavana Jesosy Kristy hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, ary de nitoizany hoe fantatrareo ny lalana makany amin'ny alehako. Fa namaly Tomasy hoe tsy fantatray le lalana, de teo Jesosy Kristy nanazava hoe izaho anie ny lalana sy fahamarinana e,
ary mbola nyteny ray zay maha olona azy hoe tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako, kanefa dia hinanome fanazavana mazava izy taorinan'izany eo amin'ny 17 hoe ry tomasy eo, ry mpianatra eo, raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raika. Mbola tsy azo ny tomasy, mbola tsy azo ny mpianatra zany, fa rehefa nytohizana le fanazavana dia hoe hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Iza moa le hitan'ny tomasy miresaka aminy eo? Jesosy Kristy. Ary izy dia mampahafantatra hoe hatramin'izao nareo dia mahafantatra ny ray sady efa nahita ny ray. Jesosy Kristy ihany no ray. Filipo manoloana any Jesosy Kristy. Zany ndray dia voasoratra ao amin'ny Jaona 4:7, ny 9:9-10. Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy: zay elizay efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho ry Filipo? Zay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana nanaovanao hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny zay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko zany lazaiko zany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy zany dia minoa ahy no ny asa ihany aza. Ny mpianatra anankiray dia Filipo ndray kosa dia ny teny tamin'i Jesosy Kristy hoe Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Fa zareo ange valy tenin'i Jesosy Kristy hoe zay elizay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany va Filipo? Zay nahita ahy dia nahita ny ray. Minoa ahy fa izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Ity fampianarana ity dia anampianao ihany koa hoe Jesosy Kristy ihany no ray. Ary ny teny zay mbola hoentina aminao anamafisana an'izany dia zay voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:5-5 fa na dia misy azy atao hoe Andriamanitra na any an-danitra na ety an-tany, toa misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany dia ny ray. Zay ny haviany zavatra rehetra, ary ho azysika, ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy, zay nahariana ny zavatra rehetra sady nahary atsika koa. Eto dia misy fanazavana, Andriamanitra iray ihany dia ny ray. Zay ny haviany zavatra rehetra. Iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy, zay nahariana ny zavatra rehetra. Ny nahary ny zavatra rehetra na ny haviany zavatra rehetra dia iray ihany. Zany no ahafahana milaza fa ny ray dia Jesosy Kristy no ny haviany sy naharinany zavatra rehetra. Fa mbola ampiana ihany koa ianao ao amin'ny Jakoba 4:7, izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray. Izy ihany koa no anjoantsika ny olona zay natao araky ny endrik'Andriamanitra. Ny tapany voalohany no raisika amin'io dia hoe izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray. Fa zay voasoratra ao Filipianina 2:2-12, sy any aken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Etsika dia mahita fanazavana mikasika hoe ny tompo dia ny ray. Mahita ihany koa tsika ao amin'ny Filipianina 2:2-12 fa ny tompo dia Jesosy Kristy. Ary zany no ahafahana milaza aminao fa Jesosy Kristy ihany no ray. Koa nentina taminao ny fampianarana mba hampitombo ny fahalalana,
manomboka zao tsy hisalasala fa Jesosy Kristy ihany a no ray. Fa ny vanim-potoana teo amin'ny mahazanaka dia niteny tamin'ny maha olona azy izy fa tsy tokony adinoina, fa tsy zanaka mandrakizay izy, tsy mipetraka olona mandrakizay izy, fa rehefa vita ny famonjena tao Kalvari dia hitantsika fa niakatra ny an-danitra izy, niverina maharay azy izy, ka Jesosy Kristy ihany no ray. Zany no nanam-pinanao androany. Koa ny fiangonana naorony Jesosy Kristy eto Madagasikara dia misy fotoam-bavaka manokana natao handraisanao ny famonjena feno sy ny fiainam-baovao amin'reto andro reto. Talata amin'ny 4 ora sasany, alarobia amin'ny 4 ora sasany, ny sabotsy amin'ny 3 ora, ary ny lahady amin'ny 7 ora maraina, ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Ianareo any amin'ny faritra dia atsoy ny laharana telefônina ity ahafahanareo mahafantatra ny pasteur ny atoerana ny 034 72 368 21. Ny voninahitra dia ho an'ny Jesosy Kristy ririany, fa ny fahasoavana ho amintsika rehetra mifalia ao amin'ny fanahy masina.